Maro ireo liana amin'ny tranomora atolotry ny fitondram-panjakana. Misy 2 sy 3 ary iray alina ny antota taratasy voaray ho an'ireo maniry sitraka ny efitrano toeram-ponenana mora Inivato araka ny nambarany sekretera-panjakana Medity ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Antota taratasy 720 sy 400 ary iray alina no nahafeno ny fepetra kanefa 530 amin'izy ireo ihany no voatazona tamin'ity andiany voalohany ity. Ny fahafahana manefa ilay varotra fampanofana na vente location mandritra ny 12 taona moa no fepetra voalohany takina amin'ireo maniry sitraka. Ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny solotenan'ny banky no anatanteraka ny fisafidianana farany ireo izay afaka hisitraka izany. Ireo manana fidiram-bola azo antoka ihany no afaka azony trano, saingy manana herizika avokoa na ny mpiasam-panjakana na ny mpiasan'ny orinasa tsy miankina ka na loetra sy latsakempoka ara-dalàna raha ny voalazan'ny ministera. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny tena ho vidin'ny trano, saingy nilaza kosa ny tompon'andraikitra fa ho mora kokoa noho ny an'ny sehatra tsy miankina izay mety hitentina 300 tapitrisa ariary izany. Mbola hisy trano miisa 720 hafa ao amboarina eo Ivato ka afaka hisitraka izany izay mbola tsy nahazo teto Antananarivo ho iatran'ny ministera. Itombo indray ny isan'ireo kompani pitaterana anatanteraka ny sidina mampifandray an'i Madagasikara amin'ny any ivelany. Tapaka nandritra ny filakevitry ny minisitra manokana ho malalaka misy fa isy kompani hafa hiverina hiasa indray araka ny nambarany mpitondra tenin'ny governemanta Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatina Androany Zoma tao anatin'ny fandaharana tsy ho topotrano miono. Andro sisa no isaina ho izy dia isokatra ho an'ireo kompani ireo ny habakabaka malagasy. Fepetra ho takina amin'izy ireo izy ny fifanomezan-tanana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny adatao amin'ny fanondranana tsokosoko arem-pirenena ka anisan'izany ny fananana fitaovana raitra kokoa ahafahana manao fitiliana ny entana enti-tanana, ny fanoloana ireo olona miasa ao amin'ny faritra efa nivelan'ny ladoany na ny sodoanina ary ny famerana ny fampiasana ny badge ahafahana mandeha sy mivezivezy any amin'ny toerana ingany fiaramanidina ary ny fikirakirana sy fanondranana entana. Anisan'ny takiany mpisehatra amin'ny fizahan-tany sy ny sehatra tsy miankina fatratra ny sokafa ny sisy tany tanteraka sy tsy misy fepetra. Efa nanambara ny fiverenan'ny sidina iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana hatramin'ny 5 marsa teo, saingy mbola vitsy ihany ireo kompani nahazo alalana hitatitra olona mivoaka na miditra any Madagasikara. Fionana fahadimy eo amin'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany eto an-toerana sy ny mpitsidika malagasy ho tanterahana eo anoloan'ny gara soa rano. Ny andiany fahadimy amin'ny tsenabe ny fizahan-tany iraika amin'ny 30 martsa hatramin'ny 2 aprily ho avy izao. Anisan'ny manam-pirofo fa nandrisika ny malagasy nandeha nizahan-tany manerana ny nosy mandritra ny fotoanan'ny fialan-tsasatra ireo andiany teo aloha araka nambarany Bureau national ny fizahan-tany eto Madagasikara. Tanjon'ny mpikarakara ny fampisehoana indray ireo vokatra ara-pizahan-tany fa eo ihany koa ny fanohanana ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany. Anisan'ny ampiratinao ny vokatra avy amin'ny faritra sy distrika misy 120 dia ny avy any Vakinankaratra, Betsiboka, Analanjorofo, Alotramangoro, Boeny, Vatovavy, Fitovinany, Analamanga, Amoronmany, Toamasina, Fianarantsoa ary Sainte Marie. Samy aneo ny kolotsain'izy ireo avy izy ireo amin'izany. Nahatratra 7 arivo mahery no tonga nitsidika ny tsenabe tamin'ny taona 2022.